atoky ny radio oazisy hoanao zao mahatoky amin'ny fanekena fandaharana iarahana amin'ny départementan'ny fitantanam-pianana kristianina eto anivon'ny fédération amin'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manomevony naitrany kristy motsy mety vera iny indrindrare riverenantsikinja manolotra ny araba ho anao indray ry mpiainoavana tafahoana soa indray sika amin'izao fotoana manokana izay anaovantsika ity diabe manokana hanavaozantsika na hahatonga antsika rehetra hatoky eo amin'ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Herinandro voalohany izao no niarahantsika ary mbola ao anatin'ny andro fahefatrasika izao kanefa inoko sahady fa efa nisy zavatra nivoatra teo amin'ny fomba fanarahana ao an'Andriamanitra. Ano antsika dia isy zana-doha hevitra anankiray rahantsika manaraka mandray mamantatra toy izao zany zana-doha hevitra zany mba hahatonga anao holiana sy ho vonona hiaino sy anaraka izany. Mbola misy fanantenana kanefa mialohany anaovantsika sy andiniantsika izany dia tsara raha miara-mivavaka aloha isika andiniantsika izany zana-doha hevitra izany. Vavaka isika tompo. Misaotra indray Andriamanitra fa nitoloranao andro izay androany mbola fahana indray manohy izao fiarahana mandinika ny teninao izao mba hitombonay mba hahatonga anay hahatoky eo amin'ny fanekena izay efa nataona taminao. Aoka ho tanteraka aminay ilay teny manao hoe ianao no Andriamanitray ary izay dia mba olonao koa kasio izay tompo ao ambany fahasoavanao mba hahatanteraka izany dingana izany amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary mbola misy fanantenana mazava izany teny izany rehefa malala ary eto dia tiako indray ny manasanao mba handinika sy hamakafaka handininy izay mety ifandraika amin'ny fiainanao sy ny fiovana izay efa nisy teo amin'ny fiainanao tao anatin'izay andro vitsy izay ny rahantsika nanao izao diabe izao. Dinio fakafakao andininy ray roa anjaranao ny mamantatra izany ary vakio arao ambavaka ary eto eo amin'Andriamanitra ny mombanao manontolo. Misy fanantenana eo amin'Andriamanitra. Eno ty fanambarana izay voasoratra ity. Indro avy ny andro i Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy avy mivoaka tany Egipta, fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary zao kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehova. Mazava izany teny izany. Mazava izany fanambarana izany rehefa malala fa isy fanekena vaovao izay tian'Andriamanitra atao. Eto dia ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda no to voambara mazava ao amin'ity andiatsoa andalatsoratra avy amin'ny soratra masina ity Hebreo 4:15-12 moa izany andalatsoratra izany. Ohatra ny milaza ny zanak'Israely izany. Kanefa aoko tsarovanao ty fanambarana ataon'ny apôstôly Paoly ity. Fanambarana ataon'ny apôstôly Paoly izay milaza mazava mihitsiny fa tsy mijanona eo amin'ny zanak'Israely ny teny fikasana. Izao no fanambarana zany apôstôly zany ao amin'ny Romanina 7 ka izao no voasoratra. Hoy izao no fanambarana. Izao no filazan'ny soratra masina. Hoy ny filazany manao hoe tsy ny Israely araka ny nofo ihany no taranak'i Abrahama. Romana 7:7. Ka efa ina azafady. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny teny fiandriamanitra tsy akory. Fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary na dia ny taranak'i Abrahama aza dia tsy dia ary zanany avokoa fa ny avy amin'ny Isaka no antsoina hoe taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny olona nateraky ny nofo no lazain'Andriamanitra fa Israely eto amin'ity andalanten'ny Hebreo ity, fa ny olona nateraky ny finoana avy amin'ny teny fikasana no men'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Koa aoko tsarovanao ary aoko fantatrao azy fa isy fotoana izay anaovan'Andriamanitra fanekena vaovao ho anao
sy ho aminy. Ary fanekena tsy mitovy tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely tany Egipta ny andeho any tany Kanaana, satria ireny rehetra ireny raha nomen'Andriamanitra izany dia betsaka no tsy nandova akory ilay tany nampanantenana. Fa izao fanekena izao no ataoko hoy Jehova: rehefa afaka izany andro izany dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy na hanao hoe mahalala ny Jehova, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izany fanambarana izany ry hava-malala dia miantso antsika fa misy ny fanantenana. Misy ny fanantenana satria mbola hamindra fo Andriamanitra ary hamafa ny tsy fahamarinana sy ny fahotany izy. Hoy ny fanambarana: aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro zao efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony, hoy Jehova. Isaia 7:5-7:10. Ry hava-malala, ry mpiaino manaraka izao fandaharana izao, mbola misy ny fanantenana. Ary fanantenana ahatonga anao ho olon'Andriamanitra, ahatonga anao ahatoky eo amin'ny fanekena napetrak'Andriamanitra. Tsy nivadika Andriamanitra, safidinao no nanaraka azy, ary efa nisafidy ho amin'izany ianao. Efa natolotra ao ny tenanao mba ho tena azon'Andriamanitra honenana ho ampiasaina ho androany ary tsarovy. Misy fanantenana ho anao, misy ho antsika rehetra. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo aho ny teny fanambarana nambaran'ny apôstôly Paoly, fa zavatra iray aloha ataoko: manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka ny anatratra izay eo aloha. Eny, miezaka anatratra ny marika aho, ahazoko ny lova ny fiantsonan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Androany dia tian'Andriamanitra ianao, hanavao izany, hametraka izany ao an-tsainao, atokany ny fotoana mba hivavahanao irery. Asio fotoam-pivavahana ao amin'ny tokantranonao, manokana fotoana andinianao samy rerin'ny tenin'Andriamanitra, mianary ireo tarodalana atolotra anao. Miezao mba ho mari-potoana amin'ireo fotoam-pivavahana rehetra mba ho fanajanao an'Andriamanitra sy fanajanao ny hafa, ary indrindra ho fanajanao ny tenanao. Ampiasao ihany koa ny akafanam-po mba ampiasanao ny fanomezam-pahasoava rehefa nomeny anao. Ary izao, ekeo fa sitraka ao no hanohana-pifaliana ny tetika asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonany, ka ianao ho lohalarana ho fanohanana izany. Vonjeo ireo fotoam-bavaka misy eo amin'ny fiangonana, aza atao diso ho anjara amin'izany ianao. Zara ao amin'ny hafa ny finoanao, ary aoka ny fahasoavan'Andriamanitra anome voninahitra. Ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia omenao voninahitra mandrakariva izy. Averenao pahatokina izay rehetra natsoin'Andriamanitra ho takina aminao, ary anolotra izany amin'ny tikony izy ianao. Rehefa izany dia miondre, mivavaha, atao filamatra ho anao ny fahatongavana ara-potoana manomboka izao, hivavaka isika. Misaotra ray masina no ny toromarika nomenao. Mbola misy fanantenana tokoa ho an'ny fiainanay tsirairay avy. Tazomy amin'izany izay, ary aoka ho raisinao izay. Ekeo Andriamanitra fa zanakao, ekeo mba andova ny fanjakanao, ary aza velanao amisy, aza velanao feno fisalasalana, fa okitoky aminao mandrakariva amin'ny androm-piainanay manontolo aminaran'i Jesosy. Amen. Natotrina radio Oasis ho anao teo mahatoky amin'ny fanekena fandaharana niarana tamin'ny départementan'ny fitantanam-piainana kristianina eto anivon'ny fédération fiangonana adventiste Madagasikara afovoany. Manomevony nahitrany Kristy motsy mety vera iny indrindrare miverenantsika indray.